faliana trano ny amangina ny tokantranontsika tsiraray avy amin'izao fotoana izay anarantsika izao fampahirezana avy amin'ny soratra masina izao. Arabaina isika tsiraray avy nandresy ny fahalainana ka afaka mampifantoka ny fo sy ny saina amampanahy antsika hiaraka hiatoraka indray eo tongotra Jesosy mba hiaino sy andreny feony. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao amin'ity anio ty. Manasa antsika hiaraka nondrika alohantsika hivavaka. Vavaka isika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro. Sotranao an-trano zay satria inonay fa manana hafatra tiana ampita amin'ny alalan'ny mpanomponao ianao. Ary hafatra hitondra fifoazana sy fanavaozana eo amin'ny fiainan'ny ankonana mba voahomana ho amin'ny fitserananao eny amin'ny raon'lanitra. Sotranao no ny lesona tamin'ny lasa rehetra Andriamanitro. Ary ankehitriny dia te ampianatra anay ianao ny amin'izany fomba fanehoam-pitiavana izany. Mitenena indray amin'ny alalan'ny mpanomponao fa voninay ihany izay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:10 andininy 9. Korinthiana voalohany toko 7:10 ny fitiavana ahoana toy tsy ho levina mandrakizay. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Ny fanehoam-pitiavana amin'ny toy no mahatonga ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Ny mpanoratra kristianina anankiray ao amin'ilay boky hoe ny tena sambarana izay nisoratany dia mampianatra hoe ny fanolokoloana fitiavana dia tahaka ny fanolokoloana voninkazo anankiray. Ary raha tiana hivelatra sy hamelana tsara afinaritra ny maso, afinaritra ny fo, ireny voninkazo ireny dia mila kolokoloana fatratra. Arahana maso matetika. Ary fantarina ny tiany izany voninkazo zany fantarina ihany koa ny tsy tiany. Raha ohatra ka ny voninkazo vilenao no tondrahanao rano mangotraka, inona ny mety hafarany? Azo antoka fa maty, simba izany. Mila tondratondrahana rano izay ilaina izany voninkazo zany. Mila avavaina, asiana zezika. Raha sendra tsy salama dia mila tsaboina. Ary mila andriny fony andrininy fotsika mandrakariva izany voninkazo zany. Ary ny voninkazo ihany koa tahaka ny zavaboary rehetra dia mila fitiavana. Dia ohatr'izay ihany koa io fifankatiavana eo amin'ny mpifankatia io zany. Kolokoloana tahaka ny kolokolo voninkazo izany fitiavana izany. Mila arahana maso matetitetika zany. Fantarina hoe inona ny tiany fitiavana io ary inona ny tsy tiany fitiavana io. Mila tondratondrahana, fantapatafantarina tsara hoe inona ny anondrahana azy, inona no zezika izay mety ilaina ka asoa izany voninkazo zany. Raha ohatra ka tsy salama io fitiavana io dia mila tsaboina ary mila tiavina hatrany hatrany. Ry zareo Grika rehefa maneho fitiavana dia tsy aseho amin'ny endrika anankiray fotsiny fitiavana, fa aseho amin'ny endrika anankiefatra. Ka isitona lesona ny amin'izany fomba fanehoam-pitiavana Grika izany tsika. Ny fomba fanehoam-pitiavana Grika dia amin'ny endrika anankiefatra. Misy ilay antsoina hoe Eros, misy ilay antsoina hoe Filia, misy ilay antsoina hoe Storge, ary misy koa ilay antsoina hoe Agape. Ary ireo no ezahako vela-belarina ao anatin'ny fotoana vitsy satria fanehoam-pitiavana izay tena ilaina ampivoatra sy atsara orina ny fifankatiavana eo anivon'ny tokantrano zany. Ny voalohany dia ozintsika teo hoe ilay fitiavana Erosy. Ity teny hoe Erosy ity dia avy amin'ilay teny hoe erotika. Ary ny teny hoe erotika zany tsy voatery ratsy foana. Fa ny Erosy dia fomba fanehoam-pitiavana zany hoe raha ny marimarina kokoa zany dia zao hoe fomba atao hanomezana fahafaham-po ara-nofo ny vady. Verik'indra mandeha fomba atao hanomezana fahafaham-po ara-nofo ny vady.
Ary ny fanomezana fahafaham-po-ara-nofo ny vady zany dia zao hoe ho an'ny vady ara-dalàna ihany. Ho an'ny vady ara-dalàna ihany zany no ampiasana an'ity rosy ity. Ka ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna zany tsy tokony manantanteraka ity fanomezana fahafaham-po ara-nofo ity. Ahoana moa no ahafantarana fa vady ara-dalàna ny vady anankiray. Ara-dalàna ny vady rehefa nanana taratasy manamarina fa ara-dalàna ny fanambadianareo. Ary io taratasy io tsy azon'ny filoha-pirenena omena, tsy azon'ny ray aman-dreny omena, tsy azon'ny tribonaly omena, tsy azon'ny olo-patatra omena, fa tsy maintsy ny be ny tanàna irery ihany no afaka manome izany taratasy manamarina fa vady ara-dalàna izany. Ka rehefa eo am-pelantanana zany ny taratasy manamarina fa vady ara-dalàna izy dia azo atao ny manome fahafaham-po ara-nofo ho an'ny vady. Ary tsy fahotana ny fanatanterahana an'izany fa fanomezana izay nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva tao ededy zany rehefa niorina ny tokantranony. Fa rehefa ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna kosa ny anatanterahana n'izy dia izay ilay ambaran'ny soratra masina hoe fijangajangana. Ka izay rehetra tsy manana taratasy manamarina zany fa vady ara-dalàna izy dia tsy tokony miroso amin'ity fanomezana fahafaham-po ara-nofo ny vady ity. Mazava ho azy fa ny ankizy tsy manana an'izany taratasy zany. Ny mpifamofo tsy manana an'izany taratasy zany. Ary indray amiko ilay voambolan'ny tanora hoe misipa tsy manana an'izany taratasy zany. Ny vadin'olona izay miaraka amin'ny olona tsy manambady tsy afaka manantanteraka an'izany satria tsy manana izany taratasy zany. Ka rehefa nanana eo am-pelantanana ilay izy tsy mampaninona ny manantanteraka izany fanomezana fahafaham-po ara-nofo ny vady izany. Ka raha tiana hitombo zany ny fifankatiavana dia anisan'ny fanomezana faneom-pitiavana ihany koa ny fanomezana fahafaham-po ara-nofo ny vady ara-dalàna. Ny faharoa manarakarak'izay dia ilay antsoina hoe fitiavana filia. Ny fitiavana filia indray zany dia entina anehoana ny fifankatiavan'ny mpirahalahy na mpinamana akaiky. Rehefa misy mpirahalahy na mpinamana akaiky elaela tsy niona ka sendra tafahoana dia sa tsy araka foana. Fitiavana tsy mifankafohy zany ty fitiavana filia ty. Indraindray rehefa tonga any an-trano ny namana, maninona raha matory aty mihitsy andao ianao ateriko, andao indray ianao ateriko, dia manao tahakitahaka an'izany hatrany an-trano zany. Fitiavana zay tsy mahasaraka mihitsy zany ny antsoina hoe fitiavana filia. Mifampizara ny sosiny mamy. Rehefa ny namana akaiky na ny rahalahy no manoloana dia ohatran'ny tena hoe tiana omena dolidoly zay azo omena satria mifanakaiky dia mifanakaiky ny fo. Ary ity fitiavana filia ty ihany koa dia fitiavana mifampitondra izay mavesatra. Tena mifampizaka ara-baky teny mihitsy ny mpinamana akaiky. Ka noho izany aza mionona fotsiny amin'ny fanomezana fahafaham-po ara-nofo ny vady. Fa tiava amin'ny fitiavana filia ihany koa ny vady dia ilay fitiavana tsy mifankafohy, fitiavana tsy mahasaraka, mifampizara ny sosiny mahafinaritra ary mifampitondra izay mavesatra. Ny fahaefatra dia ilay antsoina hoe fitiavana storge. Ny tononoko araka ny fomba nonona azy fotsiny izy zany. Ny fitiavana storge indray dia entina anehoana ny fifankatiavan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Zany hoe raisin'ilay andaniny tahaka ny fikarakarana ny zanany lahy na ny zanany vavy ny vadiny. Ary zay no mahatonga ny mpivady mifampiantso dada sy neny mandrakariva ao trano satria izay ilay fifampitondrana. Ary ty fitiavana storge ty zany dia mampianatra antsika ny amin'izany antsoina hoe fitiavana tsy manambany zany, fitiavana manondrotra, manandratra hatrany an-trano. Ngamba tsy misy olona nianatra ka hoe zany janona teo amin'ny troisième dia ny zanako sy ny taranako rehetrarehetra dia tsy mihoatry ny quatrième. Tsy misy olona manana eritreritra tahaka an'izany. Fa rehefa nijanona teo amin'ny troisième ako ataoko izay anana ny zanako BPC seconde, afaka baka, nianatra any amin'ny université raha mbola misy aza ny fahafamanao dia alefako manohy fianarana any ivelany.
Zay zany lay fitiavana storge zany. Atao zany zay anondrotana an'ilay zanaka, tsy mitsitsy teny mamy, tsy mitsitsy vola aman-karena. Indraindray rehefa anniverseran'ny vady dia ohatrany tsy dia tena mivaky loha zany isika, ary fanomezana toa tsy zarizary no omena ny vady. Kanefa rehefa ny zanaka no mangataka na anniverserana ny zanaka, manome fanomezana tsika dia indraindray le telefônina hika farany, fa mba jereo fa ny telefônina ny ray aman-dreny rehetra. Fa mampieritreritra zany, tsy mba tahaka an'izany le fitiavana storge zany, fa dia hoe tsy mitsitsy vola aman-karena amin'ny olontiana zany. Ary ity fitiavana storge ty ihany koa zany dia mikendry zay asoa sy asambatra hatrany ny zanany, raha ohatra ka raisina amin'ny fifahamatorana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka zany. Fa tsy misy ray aman-dreny tsy mikendry zay tsy asony zanany. Ary indraindray rehefa ny vady no miteny dia voafetra be ny azo atao aminy, fa rehefa ny zanaka no miteny amoronana ny tsy misy mihitsy. Dia tahaka an'izany koa tokony hanehoana fitiavana an'io vady io, tena hoe tsy ambaniny izy zany, tsy maneho fanambaniana azy zany fa atao zay isondrotany, atao zay isandratany, ary tsy tsitsiana vola aman-karena, tsy tsitsiana teny mamy, tsy tsitsiana fitiavana ihany koa ny vady. Ary nkendrena zany zay mba hasoa sy asambatra hatrany izany vady izany. Dia hoy za tery aloha hoe aza mionona fotsiny amin'ny fanomezana fahafaham-po raha nofony vady, fa tedavy ny fomba rehetrarehetra izay hikarakarana azy, ary ataovy ny fomba rehetrarehetra zay atonga azy hisondrotra fa tsy etsy. Ny fitiavana fahefatra farany dia le antsoina hoe fitiavana agape. Ny fitiavana agape dia fitiavan'Andriamanitra izy io, ary fitiavana zay tsy miandry tambiny na mitady takalony, fitiavana zay mitia tsy mametraka fepetra, fitiavana zay mitia tsy mijery kilema. Zay io fitiavan'Andriamanitra io. Raha ao amintsika lay fitiavana zay men'Andriamanitra antsika dia haitsika ny maneho izany fitiavana agape izany. Aza manao an'ity mba azo andry, aza manao an'ny ato mba omena an'ity fa hoe ataoko ity satria tiako izy. Zay ny fitiavan'Andriamanitra ny olona, nomeny ny zanany lahatokana. Tsy nanao mihitsy Andriamanitra hoe omeko anareo Jesosy raha toa ka endry ianareo. Tsy nanao an'izany Jesosy Andriamanitra, fa dia nomeny Jesosy na hoendritsika na tsy hoendry. Tsy mila tambiny zany, aza mametraka fepetra amin'izany antsoina hoe fitiavana zany, fa tsy fitiavana agape zany, fa ny fitiavana agape dia fitiavana tsy mametraka fepetra. Ary ny farany ny resahako teo zany dia zao hoe ny fitiavana agape dia fitiavana tsy mijery kilema. Indraindray dia io ny olana eo anivon'ny fianakaviana, olana eo anivon'ny fanambadiana, olana eo anivon'ny mpifankatia. Raha sendra tazana kely hoe ity ny kilemany dia iny ny rohitana, iny ny rohitana. Ary indraindray tonga hatramin'ilay voambolana hoe andao hisaraka, impiry moa tsika nani, impiry moa tsika nanao ny tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra, fa efa mba nangataka fisarana tamintsika avy Andriamanitra. Tsy mba tahaka an'izany ny fitiavana agape ry havana amin'ilay zany. Ka ny fanehoam-pitiavana zany atanteraka n'ilay voalazan'ny soratra masina hoe ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay, dia izao mila kolokoloana tahaka ny fikolokoloana voninkazo io fitiavana io. Ary aza mionona fotsiny amin'ny fanehoam-pitiavana tsotsotra, fa tiavo amin'ny fitiavana erosy, izany hoe ome fahafaham-po ara-nofo ny vadinao zay ara-dalàna aminao. Ny faharoa dia izao hoe tiavo amin'ilay fitiavana filia, izany hoe ilay fifampitondraminy
mpinamana akaiky na piralahy zay mifampisarany soa sy ny mahafinaritra hatrany an-trany. Tiavo amin'ilay fitiavana storge izay maneho ilay fitiavana tsy manambany fa manondrotra hatrany an-trany. Ary ny faefatra dia ilay tiavo amin'ilay fitiavana agape izay entina ioonan'ny fitiavan'Andriamanitra dia ilay fitiavana tsy mila tambiny izany. Rehefa voakolokolo tsara izany fitiavana izany zay voatanteraka ilay voalaza tao amin'ny Korintianina voalohany 7:15 manao hoe ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Amarana ny teny koako indrana nyty sary anohatra kely zay efa fandrenareo matetika ty zay natao ampisaintsainana kanefa azo isotomana lesona. Indray andro dia niatrika mariazy pastora, vita tanteraka ny fotoana rehetra ary nisaraka ny fianakaviana samy nody tany amin'ny trano fonenany avy. Tafahoana tamin'ny pastora izy mivady andro fitsitahorinan'ny mariazy. Manahoana ry zareo manahoana ry zareo tena MMS pastera, tena MMS. Inona ny MMS? Tena MMS ny faneom-pitiavanay. Mba hazavao koa hoe matin, midi, soir. Zany hoe maraina atoandro hariva zany dia mifampizara iny izy, mifampizara fitiavana hatrany an-trany. Tsara be zany hoy pastera. Toy izo hatrany satria ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Volana vitsivitsy tateo aoriana ny aona tamin'ny pastera indray ry zareo. Tsy inona no niantsony pastera azy? Ahoana ry MMS? Mbola MMS? Hoy zareo. Eny raha zay nilazana azy dia mbola MMS. Mba tantarao koa hoe mardi, mercredi, samedi. Zany hoe rehefa faneom-pitiavana maraina atoandro hariva, ny ofo dia lasa impiry isan-kerinandro? Intelo isan-kerinandro. Intelo isan-kerinandro. Tsy mety zany hoy pastera. Miverena amin'ilay voalohany. Miverena amin'ilay voalohany. Taona vitsivitsy taty aoriana ny aona tamin'ny pastora indray ry zareo. Za mino fa matoa izy mbola tafajoro tahaka an'izao reto dia efa miverina amin'ilay fitiavana voalohany. Ka manahoana ry izy roa? Manahoana? Mino fa efa verina tamin'ilay voalohany fa ampijery izy roa dia mifangarika. Fa ahoana? Nga mbola MMS? Sa tsy MMS tsony hoy pastera? Niatokatoka fotsiny lohany mbola MMS. Mba tantarao koa hoe mars, mai, septembre. Ilay faneom-pitiavana maraina atoandro hariva iny ny ofo dia lasa intelo isan-kerinandro, dia taty afara lasa intelo isa-taona. Tsy mety zany hoy pastera. Miverena amin'ilay voalohany. Verena amin'ny voalohany. Taty afara be efa nandroso fahanterany pastera. Ary efa nandroso fahanterana ihany koa izy roa. Tafahoana tamin'ny pastera. Manahoana ry izy roa? Angamba efa miverina tany amin'ilay taloha matoa tratra antitra ohatr'izao ny fanambadianareo. Fanome lamosina izy roa. Ary efa fanome lamosina dia nanontany pastera hoe inona ny dikan'izao? Efa tsy MMS tsony anga? Dia niatokatoka ny lohany. Fa mbola MMS? Eno izy izy. Mba tantarao kely koa hoe miara monina sisa. Zany hoe miara monina sisa. Raha eto anivon'ny tokantranontsika amin'izao ora sy fotoana izao, mety afaka miteny amin'ny vadinao ve nao namanontany na afaka milaza hoe ilay MMS fafiry ny ao anatin'ny tokantrano. Ho an'ny ankizy MMS fafiry neny dada sy neny andao hiverina amin'ilay voalohany. Fa ilay voalohany no antsoina hoe fitiavana tsy ho levina mandrakizay ry havana malaisany. Ny fitiavana miara-monina sisa dia tao manatanteraka arabaky tenyilay voalaza amin'ny faminany Isaia amin'ny Isaia 4:4 ary amin'izany andro zany dia isy vehivavy 7 hiazona inona? Lehilahy iray ka hanao hoe ny hanina ihany no haninay, ny lambana ihany no tafianay, fa izao ihany no angatanay, aoka ho tonona amin'ny anaranao izahay ka afaotondro maso. Indray ao anivon'ny tokantrano
miara-monina sisa, samy mikarama ny mpivady, dia samy mifanafinafina n'izay miditra aminy, dia samy mihinana izay azony. Ny hanina ihany no haninay, lambana ihany no tafianay. Mpivady kanefa indraindray fandriana mety iraisana, na mety tsy iraisana intsony aza zany, fa ny lamba dia samy manana ny lambany. Fa ny zava-dehibe amin'ny fotsiny dia izao hoe manambady izy ary hanina ny vadiny. Kanefa zany fiainam-panambadiana zany tsy dia hita firy intsony eo anivon'ny ankonana. Ny ankonana ho any an-danitra rehefa milaisany dia ny tokantrano izay voakolokolo sy mazoto mampandroso an Jesosy mandrakariva eo anivon'ny fiainana. Ny faniriana dia izao hoe mba ho tokantrano voakolokolo avokoa ny tokantrano mandresy manaraka izao fandaharam-potoana izao. Ary ho tokantrano azafindrany an-danitra rehefa ho avy Jesosy any amin'irao ny lanitra. Aza adinontsika fa ny Baiboly dia maneho fa mbola misy fiainam-pianakaviana any an-danitra. Ka raha misy fiainam-pianakaviana moa any an-danitra, za rery onjonjonoko za rery na iraony ery no any an-danitra manahoana ny rifim-piainana eo anatrehan'izany. Dia ny mbola misy ny fotoam-pahasoavana andao ararotina ny amolavolana ny tokantrano mba ho azo afindrany an-danitra rehefa ho avy Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Dia hiaraka nondrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotranao satria miteny ianao ary manana alanenina aminay mandrakariva ianao. Misaotra noho ny teninao ary inonay Andriamanitro fa hanao dingana izahay ny amin'ny fanarahana ny teninao. Hianatra izany fanehoam-pitiavana izany, hikolokolo izany fanehoam-pitiavana izany, ary hizatra indray hamerina ilay fitiavana voalohany. Hisaintsaina ilay voady izay nataonay tao amin'ny alitara, ary hamerina amin'ny lohan'ny iray ny fanekena izay ny fanaovanay teo masonao sy ny vavolombelona maro. Apetraka fiainam-pitantananao Andriamanitro ny fiainan'ny ankonana rehetra. Na dia miezaka sy Satana mandravan'izany, miandany aminao ilay mpandresy izahay, mino izay fa ianao ilay mpamerina amin'ny loniny no afaka merina amin'ny loniny indray ny fifankatiavan'ny mpivady. Ka ny ankonana rehetra miainga avy any amin'ny ray reny ary ny zanaka dia voaomanao amin'ny fitsenananao eny amin'irao ny lanitra. Apetraka fiainam-pitantananao indray ny fitohizan'ny teny izay ho renesinay rahampitso. Tony asangatany zany vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.